Ry malagasy namako, avako manerana ny nosy. Amin'ny alahelo lehibe no ampandrenesako ny vahoaka malagasy iray manontolo. Ny falasan'ny amiral Didier Ratsiraka, filoham-pirenena teo aloha, androany alahady fa 8 ny volana martsa 2021 tamin'ny 9 sasany maraina. Nandao atsika izy ary very olomanga ny firenena. Tsy zoviana amintsika rehetra na tanora na zokiolona izany amiral Didier Ratsiraka izany. Nitondra ny firenena nandritra ny taona maro izy. Pitarika namiratra teo amin'ny sehatry ny politika. Ministry ny raharaham-bahiny tamin'ny fitondrana nentin'ny General Ramanantsoa izy ary ministra tanora indrindra tamin'izany fotoana izany. Lehilahy navitrika sy toteny. Nampamiratra sy nideran'ny malagasy azy ny nanavozany ny accord de coopération teo amin'ny Madagasikara sy la Frantsa tamin'ny taona 17 sy 700. Filohan'ny Republikan'ny Madagasikara nandritra ny 13 taona nanomboka tamin'ny taona 570 sy 700 izy. Manamboninahitra ambony indrindra teo anivon'ny 10 malagasy ny amiral Didier Ratsiraka. Nanandratra avo ny sotoavina sy ny mamalagasy izy fony ny filoham-pirenena. Nanakoako teto amin'ny Oceana Indiana, tany Afrika ary maneran-tany mihitsy nilaza ny aranitatsainy sy ny fahaizany. Izy no nanafaka ny Madagasikara tao anatin'ny zone franc. Na inona fironana ara-politika sy tsy vitovi-kevitra taminy dia samy manaiky ny rehetra fa nisy ary maro ny zavatra vitany teto amin'ny firenena. Amma manamboninahitra ambony indrindra azy teto amin'ny 10 malagasy dia nanapa-kevitra ny fitondram-panjakana sy ny fianakaviany fa omena azy ny asina sy ny voninahitra mendrika azy ka ho asitrika eny amin'ny fasan'ny mahery fo na mauzolé eny Ambohitsaina ny amiraly Didier Ratsiraka. Izy raha tao ihany koa no any tokana amiraly mitondra ny kitana 5 teo amin'ny tafika na ny 10 malagasy. Noho izany dia ataotsika ho andro saonam-pirenena raha-pitso fa 20 ny volana martsa ho fanomezam-boninahitra farany azy. Ny lanonana fanaovana veloma farany azy dia ho atao eny amin'ny cour d'honneur ny lapa-panjakana ny Avilo, izay tsara ny manamarika fa lapa natsangan'ny tompokilahy ny lapa eny Avilo. Koa raha-pitso aza fa 20 ny volana martsa amin'ny 2 folakandro no anatotosana izany lanonana fanaovana veloma farany azy izany. Ary hoarahana mivatana amin'ny televiziona nasionaly izany. Ao arinany izay dia iainga izotra any amin'ny mauzolé eny Ambohitsaina ny razana. Ny lalana amin'izany dia miainga eo Avilo, mamakivaky any bypass, miditra any Mandroseza, mandalo any Ambanidia, mamakivaky an'iny Ankraoatra iny ary dia miakatra makeny Ambohitsaina. Koa eny andalana ao anatin'ny fanarahana ny fepetra ara-pahasalamana no anaovana ny kompatanana sy fanaovana veloma farany azy amin'izany. Folaka andry ny akinana ny fianakaviana, very ray aman-dreny ny firenena. Koa miondrika ampanajana sy ampitiavana eo anatrehan'ny filoha Didier Ratsiraka ny malagasy iray manontolo ary miombona alahelo amin'ny fianakaviana indrindra ny vady aman-janany. Mampahery an'izy ireo ary indrindra mirary fahasalamana ihany koa ho an'ny ramatoa Céline Ratsiraka vady navelany. Koa amin'ny anaran'ny malagasy tsy vaky volo sy ny fitondram-panjakana
ary amin'ny anarana mivady manokana noa anolorako fiara-miory sy afankahirezana ny fianakaviany. Andriamanitra manakariam-pahasoavana ane, iomba ny fanahany, hiaraka hivavaka ho azy isika, ary indrindra Andriamanitra ihany koa noa amafy ny ranomaso sy ampitony ny alahelo eo amin'ny fianakaviana amin'izao fisarahana toy izao. Masina ny tanindrazana, misaotra tompoko lahy, mankasitraka tompoko vavy.